Miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matoky ny arenanao fa matokian'Andriamanitra. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Misy karazany roa ny arena, dia ny arena ara-panahy sy ny ara-nofo. Izay ho resantsika amin'ity vidéo ity dia ny arena ara-nofo. Ao anatin'izany ny vola, ny fahaizana, ny hatsara-tareha, ny fahefana, ny namana, ny fianakaviana sy ny sisa sy ny sisa. Ireny rehetrarehetra ireny dia azo sokajiana ho arena daholo izay matetika irerehavan'ny olona mihitsy ny fananana azy. Itsika kristiana dia ampianarina tsy atoky an'ireny arena ireny. Misy mantsy ny olona tena hoe mitady filaminantsaina amin'ireny zavatra eto ambonin'ny tany ireny mihitsy izy. Izany hoe rehefa misy ny vola dia milamina ny sainy. Na koa hoe rehefa manana fahefana izy dia izay izy vao mahatsiaro hoe en sécurité, milamina ny sainy. Na koa hoe rehefa mahazo namana ohatran'izao na mifandray amin'olona ohatran'izao dia tonga dia mahatsiaro hoe mandrimandry izy milamina ny sainy. Amin'izay fotoan'izay zany dia efa nametraka ny fitokisany sy ny fanantenahany sy ny heriny tamin'io zavatra io izy, satria tena hoe mandrimandry lamina mihitsy ny sainy rehefa tonga ilay izy. Asa mety hoe fahaizana koa io, na ny diplôma na ny asa izay ataony dia rehefa tafiditra tamin'ilay izy dia tena mahatsara izy hoe milamina be ny saiko azoko antoka amin'izay ny hoaviko rehetra dia tsy manana hiatsony mihitsy izy dia tsy manana inona na inona mihitsy izy. Ohatrany hoe zavatra tsara ilay izy. Rehefa resahana ohatran'izany, ina moa no maharatsy an'izany hoe milamina ny sain'ilay olona fa manana assurance izy zany, azo ny antoka tsara zany raha marary izy dia ohatran'izao raha misy olana izy dia efa misy endreo zany ao dia efa tsisy ny inona atahorany intsony. Izany anefa ravana dia zava-doza satria mampiala ny olona amin'Andriamanitra zany. Ary amin'izay fotoan'izay itsika dia tokony atoky an'Andriamanitra fa tsy atoky ny arenan'ny tany. Satria ambarany tenin'Andriamanitra zao ohatra any amin'ny Timoty 1:9-7 hoe anaro izy ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avonavina na atoky ny arena miovaova. Atoky ny arena miovaova. Izany hoe tena anarintsika tsy atoky an'ireny arena ireny fa arena miovaova daholo ireo. Zavatra azo boboka ireo, pokaty ireo ary tadio tsara fa raha fahaizana izany zavatra ndray mpimaso fotsiny zany. Malala olona ravana tao anatin'ndray mpimaso fotsiny tonga dia tsy nisy tadidiny intsony ny alfabeta. Dia tonga dia tsy naina mamaky teny akory azy nefa dia olona manam-pahaizana. Raha resaka hoe vola zany ndray mpimaso zany dia angalarin'ny olona na ataony na very na tsy haiko izay zavatra mitranga dia tonga dia efa very. Ka raha izay no hitokisanao, raha izay no mampandripandry ny sainao dia hikorotana foana zany ianao raha ohatra ka tsy misy ilay vola. Ohatr'izay koa ny hatsara-tareha, ray minitra io fa rehefa marary fotsiny ianao dia herinandro dia efa tonga dia mivadika tanteraka io hatsara-tarehanao io. Ny fahefanao ray mpimaso ianao dia efa miongana mialo amin'izany toerana izany. Ka izay no mahatonga antsika hoe tsy aza miankina amin'izany, aza manantena an'izany, aza mieritreritra hoe izany no mampilamina ny sainao, fa raha izany no eritreretana hoe mampilamina ny sainao dia fahadalàna mihitsy izany satria miankina amin'ny hazo boboka ianao, miankina amin'ny zavatra miovaova, miankina amin'ny zavatra izay tsy azo antoka. Ary tsy tokony hametrapetraka mihitsy hoe mandry ny saiko fa manana zavatra, manana vola, manana azaoaka, raha hianatra dia azoko antoka fa ho vitako, na raha anao an'izao dia azoko antoka fa ho tanteraka satria efa manana ny reto rehetrarehetra reto ary izany no mahatonga ny vazaha amin'ny ankapobeny miala amin'Andriamanitra. Satria efa mahatoky zavatra be deaibe izy dia ilay fitokisana izay tokony homena an'Andriamanitra efa niala fa nafindrany tamin'ny materiel isan-karazany. Dia efa tsy misy zavatra ilavany an'Andriamanitra intsony zany satria efa hananany daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izany akory tsy miditra hoe tsy tokony hanana an'izany rehetrarehetra izany tsika. Azonao atao tsara mihitsy ny manana an'izany rehetrarehetra izany fa tsy matoky an'izany rehetrarehetra izany. Ary izay no ampianarina antsika hoe aza matoky an'izany mihitsy ianao. Ka mieritreritra hoe misy vola tao am-pelantanako dia mandrimandry ny fiainako. Fa nisy tantara ohatr'izany mihitsy ny tao amin'ny soratra masina any amin'ny Luka 12:5-20 nisy rangahy anankiray tena nahavokatra be mihitsy ny taniny dia tsy hita intsony izy anaovana an'ilay vokatra toy izay andeha anamboatra trano fitehirizana anankiray vaovao tokony ngeza be mihitsy izy dia ho tehiriziko daholo ny vokatra. Dia rehefa feno izy dia tena hoe mandry amin'izay hipetraka amin'izay hoe mifaly amin'izay anao ry fanahiko tsisy mahory anao intsony mandritra ny taona maro milamina ny fiainanao sy ohatr'izany efa tsisy ahiatsony ianao. Izany hoe natoky an'ireo arenareo izy. Reo zany no heveriny hoe tena assurance, sécurité ho azy ny amin'ny hoaviny rehetra zany any amin'ilay vokatra ao anatin'ny sopotra ny daholo. Dia izao no nambaran'i Jesosy Kristy amin'ilay fanoharana manao hoe fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala
anio alina no alaina aminao ny fanahinao hoaiza zay zavatra noarinao noarina tahaka ny adala zany ny olona zay mahatoky ny arenany satria tsy fatany akorina dia ny ampitso aza asa mety ho may le trano fitehirizana na ho simba na tsy fantatra zay tranga dia zavatra tsy azonao iantoka zany aleo foana ihany matoky an'Andriamanitra raha mihitsy ny ambarana tenin'Andriamanitra vakina tamintsika teo any amin'ny Timoty voalohany toko fahenina 9:12 manao hoe aza mahatoky ozy izy ny arenany ovaova fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika raha ohatra ka hoe tsy manana ihany amin'ny hoavoko dia tsy satria misy vola be any amin'ny banky fa raha izay dia mahatoky ny arenako fa ozy manao hoe satria miaraka amin'Andriamanitra ka na misy volana tsisy volana amin'ny banky dia azoko foana ny hoe milamina ny saiko ny filaminatsaina takinina amintsika zany dia filaminatsaina vokatry ny fahatokina an'Andriamanitra fa tsy vokatry ny fisiny ny zavatra materiel fa be dia be mihitsy ny olona tena hoe manana filaminatsaina izy satria hoe za efa azo antoka ny sécurité ako efa misy an'izao raha marary dia ohatra an'izao ny orinasako manao an'izao ray minitra ianao endrika andrehan'ny olona fotsiny dia voaroka amin'ny asanao aza mieritreritra mihitsy anao hoe sécurité anao ny volanao na ny asanao fa tsy mitsinonareo azon'Andriamanitra laina amin'ny ray mpimaso daholo ireo zay zavatra rehetra hiverinao hoe aherinao sy tanjakao aza matoky an'izany ry havana ary zany no hitaomana antsika amin'ity anio ity fa aleo foana ihany matoky an'Andriamanitra ny amin'ny hoe Andriamanitra ny fanantenako ny tokoko ny heriko dia ao aminao rery ihany fa reto zavatra rehetrarehetra na misy ireo na tsy misy ireo azoko antoka zay tianao atao amin'ny fiainako vitanao zany matoky ianao tsy satria manana vola atao ampelatanako na hoe anao an'izao dia matoky ianao fa vidy tiasy ty fa matoky ianao Andriamanitra satria miaraka amiko ianao ary zay fiarahana amin'Andriamanitra zay no hery sy tanjaka ary toko ho antsika izay no mahatonga ny olona hoe matoky an'Andriamanitra dia mianatra an'izany tsika ry havana email manaiky mihitsika hoe zava-poana daholo ny zavatra rehetrarehetra zay ampelantananao ireo arena rehetrarehetra zay avona vonan'ny olona sy irery havan'ny olona ireo indray mpimaso daholo ireo dia azon'Andriamanitra isorona raha ohatra tsika ka matoky an'ireo fa aleo matoky an'Andriamanitra rery ihany dia ilay Andriamanitra zay ambarany tenin'Andriamanitra manao hoe tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra ihany no azo antoka aza matoky ny fitiavan'ny olona zany fa mety iredareda be ny fitiavany ianao androany fa tsy fantatrao zay hitranga afaka ray volana rehefa mahita olona hafa indray izy aza matoky olona zany fa aleo matoky an'Andriamanitra izay miasa aza matoky ny vadinao fa aleo matoky an'Andriamanitra izay miasa ao anatin'ny vadinao aza matoky ny orinasanao akory fa aleo matoky an'Andriamanitra izay miasa ao anatin'ny orinasanao aza matoky ny zavatra eto ambonin'ny ty tany ity fa aleotsika matoky an'Andriamanitra izay miasa amin'ny zavatra eto ambonin'ny ty tany ity ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany dia mahereza amen